Bon, zao zany le izy. Ny ex matoa miverina na mamerina anao de midika izay fa tapidala-kale avy any amin'izay nisy anazy avy any izy ka tsy mazaka solitude de miverina am'le victime-ny taloha. Zany hoe ianao zany, raha ohatra hoe ianao le iverenany. Fa tsisy an'izany hoe na nanenina be izy de mody manao mampalahelo. Non, reny kabary atao fotsiny mba azahoana ny fononao. So mantsy le izy, ny fitiavana zany ohatran'ny fitaratra. Une fois izy io vaky, tsy miverina tamin'lohany intsony. Eny fa na de mifamerina nareo sy ny ex-anao tsy possible mitovy amin'ny tany voalohany intsony. Tsy mitovy mihitsy zany hoe olona mbola tsy ary niaraka sy ny olona efa niaraka de nisaraka de aveo verina niaraka. Tsy mitovy mihitsy zany hoe vera mbola vaovao sy ny hoe vaky de nasiana super glue. Ka tiako tenenina de zao hoe n'est jamais retourné à son ex. Fa matoa izy miverina de processus i-survivreny, tsy haiko fiteny be zany, i-survivreny fotsiny iny mandrapahita an'le hafa ankoatranao de miala indray izy de eo indray ianao taraiky eo. Tu vois? Matetika mantsy asika rehefa tsy mazaka solitude iny koa, tsy mazaka dépression iny koa de manoanao foana. De miezaka mandresy lahatra tena hoe izy koa zany mba nanao an'izao tamin'ireny, izy koa zany de miezaka mijery le côté positif an'le ex, andresena lahatra andeha hiverenana aminazy. Mais non, ny solitude dia fotoana anankiray mi-purifier anao. Fa tsy fotoana hoe za tsy mazaka solitude ka ohatran'izao. Tandremo. Qu'est-ce qu'il y a?